Ny fampina ara-tsakafo dia antoka iray ho an'ny olombelona rehetra, ho any amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-ekônômika maritra. Raha ny fanadihadiana hita dia mbola ambony dia ambony ny tany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Ireo zaza latsaky ny 5 taona no tena lasibatra amin'izay rehetra izay. Tsy fanjarian-tsakafo efa tafakatra any amin'ny 720 isan-jato araka ny fanadihadiana nataony ONN na ny Organisation Nationale de Nutrition. Raha resaka tsy fanjarian-tsakafo dia tsara manantrano akory izy io aminay hoe afaka efa-bolana 5 bolana dia tsanga manantrano mitsoalajoala. Fa zany avy ny tsy fanjarian-tsakafo zany dia salamiady amin'olono na fantôme tsy hita fa mifetraika ny gaga hoe azo tsy fanjarian-tsakafo. Ka zava-dehibe loatra aminay izy satria zavatra matematisana dia manomboka any amin'ny arivo andro voalohan'ny zaza efa tokony ho karakaraina ny taranaka, satria raha iny arivo andro voalohany iny no tsy voakarakara dia lasa hita mavesatra ho an'ny firenena. Ka hitantsika amin'izay fa samy toe-karen'ny firenena sy ny fampandrosoana ho an'ny firenena dia rava tanteraka ka tsisy fampandrosoana vanina. Efa misy ny drafitra nasionaly hiadina amin'io tsy fanjarian-tsakafo io eto Madagasikara izay napetraky ny fanjakana. Andiany fahatelo amin'io drafitra nasionaly io ho ampiarina manomboka ny taona 720 hatramin'ny taona 120 izao. Omendanja manokana amin'izany ny fijerena sy fanaraha-maso ireo zaza latsaky ny 5 taona sy ireo reny mitondra voka rehetra.